Anarako zany dia iaina. Za zany pendant 3 ans tsy nentina azo zanaka. Namonjy fivoriam-bavaka noentina tany amin'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrinirina moa za. Dia ozy ne tsisy momba ozy izy na ho afa-jaza eo amin'ny taninao. Ary dia mijoro vavolombelona eto zany no ny asa magaga izay nataon'Andriamanitra tamiko. Fa zao nikibiko andray 7 volana. Zao vavolombelona. Azo faranana tsara ny fahamombana eo amin'ny fiainanao. Minoy ianao ny zavatra lazain'ny Baiboly. Raha mino ny Baiboly ianao dia tokony hanetsika finoana raha mahita tenin'Andriamanitra ao anatin'ny Baiboly. Ao amin'ny Exodus 3:20 andininy 5:20 sy 6:20 dia milaza fa manompoa an Jehova Andriamanitra reo dia hitany ianinao sy ny ranonao izy ary esoriny aminao ny aretina tsy hisy ho afa-jazanao momba ao amin'ny taninao. Possible ny azahoana zavatra rehefa mangataka ianao fa rehefa fahamombana no resahana amin'ny ankapobeny dia mila miverina ianao manompo an'Andriamanitra. Ozy zay manompoa an Jehova Andriamanitra dia hitany ianinao sy ny ranonao izy. Raha manompo ianao dia hitany mombanao Andriamanitra ary esoriny aretina. Dia hoy izy hoe tsy hisy ho afa-jazanao momba ao amin'ny tany. Maro amintsika mijery anay amin'izao zao momba ao ny momba tsy manana anaka mihitsy. Ny fahamombana dia miseho amin'ny fomba maro karazana. Ao tsy mety mahavanona anaka, ao tsy mety mahavanona tokantrano momba raha tokantrano. Ao ihany koa ireo mpanompon'Andriamanitra tsy mety mamokatra amin'ny asan'Andriamanitra, tsy mahazo olona andeha hanompo an'i Jesosy. Fahamombana daholo anaran'izay. Miantso anao sabotsy alahady avy zao 2 andro famaranana ny fahamombana ao amin'ny maison de la culture ny sabotsy 7 Desambra 2017 manomboka amin'ny folo sasany marana hatramin'ny 2024. Ny alahady indray an-tany Masady amin'ny fiangonana Fanaivon-Lahatra 20 metatra miala eo amin'ny bazary lalana miditra tsara amin'ny vany maro tahina Andriamanitra. Zaho Randriamalala Victor dia nanohy tsangana aminao vavolombelona nomboka zay nahazo aho. Nanomboka 5 taona no fa nanomboka ny solitoka ary hatramin'izay dia mbola nihinana ihany. Nanomboka tamin'ny 69 zany efa nikomasiny tena nanadary ny solitoka amin'izay. Tsy mijanona tsony. Amin'izao fotoana zao zao efa eo amin'ny 7 taona zao 11 novambra teo. Afaliana moa ny afa afaka nitoka. Tsy solitoka tsony. Ny alako toka zany zao fa herintaona sy tapany. Inona nafahako ny solitoka? Tamin'ny ao anatin'ny tokantranonay zany nanadary amin'ny fisotroana toka. Dia hono ny reniny zanako, anao raha mbola misolitoka ohatran'izay alina zay, anao aza mandeha tsony, aza matory ato anao, fa zay tsy natory mihitsy tamin'ny alina. Dia misy zanako zay moa mivavaka, dia ao amin'ny fanahy-voninahitra. Dia ozy ndi mba hivavaka raha izany noho izy. Satria tena nanadary be nalany litra ray sasany ato tamin'ny fotoana io. Tena fa tsy olona tsony any zany tao anatin'izany fisotrotoka zany andro raiky zany. Dia inona ozy anao? Azo mano nanao an'izay zavatra zay alina. Asabotsy niaraka amin'ny zanako zay. Nandeha hoe ndi hivavaka ary satria haiko zanako io mivavaka amin'ny fanahy-voninahitra. Raha vao nandeha tao vao mivavahany Pasteur tena tsy taherika toka tsony dia hatramin'izao tsy diara afaka, toka afaka, fa jangajangana moa dia fa tsy nitenenina tsony. Tena tsisy an'izany tsony zao amin'ny vatako ao. Fa misaotra an'Andriamanitra lehibe aloha fa nanana ray aman-dreny amin'ny fanahy-voninahitra Pasteur Isidore sy Madama Zosia. Fa reo ny ray aman-dreny nanavitra reo. Nanavitra ny tao anatin'ny lavaka.
ka dia misaotra betsaka an'ireo mbo lavandro ireo fanapahana amin'ny asan'Andriamanitra ho ataony fa tena nanapitra nampianatra amin'izao fotoana zao dia olo afaka amin'izao fotoana zao ka mbo afatro rahalahy ranabavy mbo tongava reto koa tongava vahita ina olo tombotsoa tsisy zavatra za tahoranao tongava ianao mivavaka za tsy manery a fa mba tongava eky loha mba tongava eky aloha anao ahita fa reny namako rehetra reny mba teneniko anareo zalahy fa namboninahitra azadino rehefa sabotsy zay amin'ny maison de la culture rehefa larobia zahay ato amin'ny tana masady aza misalasala ranabavy a tsy maintsy ahita tombotsoa ianao rehefa ohatra ianao ka tonga ao ahita fahasoavana saotra Jesosy